Amin'izao fotoana izao moa dia samy mitifitra jirama daholo ny olona rehetra izay manana ny maha-izy azy ao Madagasikara ary samy maneho hevitrany amin'ny fahatapahan-jiro sy fahatapahan'ny rano. Nisy teny Randriana Soloniako moa dia nilazany hoe toy ny tongotra vakivaky ka mahamenatra ary tena mahavaky fo ny tsy fisian'ny rano eto amin'ny firenena, ary maharahary fa tsy misy vola intsony ny kitapom-bola am-panjakana hoe hafatra nisy teny Randriana Soloniako raha naneho ny hevitra ny mikasika ny fahatapahan'ny rano sy ny fahatapahan'ny jiro. Fa ny mifanohitra amin'izany kosa dia ny pomba ny fitondrana dia tsy mahita ireo zava-drehetra ireo fa mbola mandokandoka ary mbola milaza fa hoe tena mandroso ny Madagasikara. Holazaintsika moa ny hafa ankoatran'izay sy ireo rehetra izay tokony holazaina, fa mialohan'izany aloha dia mbola toy ny mahazatra aboneny sainantsika asio zamany video noho ny farany dia aza adinona ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Tonga ao Antananarivo ity olona hitantsika amin'ny sary ity, nanokatra toeram-piofanana ho an'ny tanora i Orsilana rapera Fransay no nahafantarany maro azy ary efa nanao fampisehoana tao Antananarivo ny tenany. Ny antony nanokafany io seha-piofanana io dia mba ahafahan'ny tanora miofana amin'ny sehatry ny sinema sy ny jeux vidéo ary modélisation 3D. Tena tombony ho an'ny tanora moa izany toeram-piofanana izany, indrindra ho an'ireo tanora izay liana amin'ny resaka fiofanana ny sehatry ny sinema sy ny jeux vidéo ary resaka izany modélisation 3D izany. Tena ankasitrahana ary ankasitrahana manokana moa ity namana ity satria nanokatra izany toeram-piofanana ho an'ny tanora izany. Ndeha resika hiresaka zavatra hafa indray izay tokony ho fantatra rehefa voalazantsika ny mikasika an'iny fanokafana toeram-piofanana iny. Nanolonany ireny resabe nisy teo amin'ny mpanakanto Black Nadia ireny dia nivoaka tamin'ny fahanginana i Hassan Carter. Toy izao moa ny hafatra izay nomeny ity olontiany Black Nadia teo aloha ity. Tsy misy idirany flasby-ny nampisarabady any Black Nadia hoy izy. Nisy antony manokana mihitsy izay tsy azo ambarany nampisaraka azy tamin'ny Black Nadia raha araka fanazavana izay noentiny ity Hassan Carter ity. Hassan Carter moa dia vadiny teo aloha nitondra fanazavana tamin'ny video nataony izy ny hoe tsy misy hidirany toboko vavy mihitsy ny fisarahana iroa. Itsy ankilan'izany dia nilaza tamin'ny video koa i Black Nadia fa niteny any pejy vava samy manana mba tsy hanimba fiainan'olona fa hanaja izany. Anatin'ny mangidy hoe Black Nadia ahitana ny olona tena tia anao ary hanatra ho amin'ny sisany nahazo ahy. Ireny sy ireny moa ny voalazany vadiny Black Nadia teo aloha sy Black Nadia tao anatin'ny video raha ohatra ka fitipitinina ny voalazany izy ireo. Ndeha resika hilazany zavatra hafa indray rehefa voalazany mikasika ny mpanakanto Black Nadia sy ny Hassan Carter ilay vadiny teo aloha. Ity manaraka ho resantsika ity dia tranga nisehony omaly tokony tamin'ny 3 ora maraina. Tratrany zandary tao antran'olona izy efa dahy reto teny soamanandray anosy ala ny omaly tokony ho tamin'ny 3 ora maraina. Raha ny fanazavana misimisy kokoa dia tsy taho ny tompotrano ka nanantena hangorina sy bata izay azony alaina izy ireo. Iny fa hatramin'ny zava-pisotro misy alcool aza dia nahorony ireto tontakely ireto. Rokoroko moa tsy avy tsy amparanandro ary misy farany zava-drehetra koa izao izy ireo tratra izao. Hiresaka kely ny mikasika any Tojo Ravalomanana isika ilay zanaky ny Mark Ravalomanana. Nankasitraka ny debiterina Andriamasinoro moa izy amin'ny ity fanambarana izay nataony ity. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany Tojo Ravalomanana. Mankasitraka ny ekipa izay tarihiny debiterina Andriamasinoro nitondra nitsidika ny ampahany amin'ireo fokontany ato amin'ny boriborintany fa efatra ny omaly moa izy nanao izany teny fisorana izany. Hitako maso ny fahasahiranana mianjady aminareo ety Anosy-be hoy izy hatrany namontana sy ny sisa ary vonina hiasa miaraka isika hitondra fanovana sy fanantenana hanova izao zava-misy izao. Fanovana sy fanantenana no matimatesantsika hoy Tojo Ravalomanana raha nankasitraka any Rina Randriamasinoro. Ary rehefa nilaza izany mikasika ny fanovana sy fanantenana izany moa i Tojo Ravalomanana dia nilaza ihany koa izy ny hoe tonga nijery anareo aho dia ny haino anareo ihany koa ary fantatro ny asa miandry ahy ho fanovana any Iarivo. Boribory
boriboron-tany faha-efatra boriboron-tany faha-dimy fanovana fanantenana hoe hafatra ity Tojo Ravalomanana ity, ilay zanaky ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana raha nitafatafa tamin'ny vahoaka tao amin'ny boriboron-tany faha-efatra sy boriboron-tany faha-dimy. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika aniny Tojo Ravalomanana iny dia ndeha resika hijery kely ny mikasika ny hafatra izay noentiny Andry Nirina Rajoelina tao anatin'ny herintaona nandraisana ny vondron-kery manokana vonjitaitra na groupement des forces spéciales d'intervention ho eo anivon'ny fiadidiana ny Republika dia efa maro ny vokatra nentiny ity vondrona ity eo amin'ny lafiny fandriampahalemana hoy Andry Rajoelina. Maro ny asa mbola miandretsika ho ity filoha ity ary ny fahafahana miasa sy mihary ampitoniana dia anisan'ny fototra hijoroan'ny fampandrosoana ankoatran'ny fiarovana ny androm-panjakana mijoro sy ny fiandrianam-pirenena dia miatrana manoloana ireo ambana izay miova hatranin'ny groupement des forces spéciales d'intervention anisan'izany ny ady amin'ny fakana ankeriny. Mirary azy ireo hahatanteraka antsakany sy andavany ny andraikitra goavana sahaniny ka ho andry ny fandriampahalemany andavanandro ny malagasy ary antoky ny fiandrianam-pirenena. Izany moa dia anisan'ny hafatrafatra izay nosoratany Andriamatoa filohan'ny Madagasikara ny tao anatin'ny pejiny ary zaraiko aminareo rehetra ato. Ndeha resika hiresaka zavatra hafa indray izay tokony ho resahana sy ireo rehetra izay tokony ho lazaina. Hiresaka kely ny mikasika any Général Lelson isika, ilay Général Gouvernora. Toy izao moa ny hafatra sy ny teny izay nambarany ity Général Lelson ity: tsy mijanona ny hetsika Savahaho Kijano Maloto amin'ny fagatra Sofia raha tsy potika tanteraka ny tambanjotra andahalo mpangala tromby. Ary no hamarininy ity Général ity ihany koa ny hoe herinandro nanombohan'ny hetsika Savahaho Kijano Maloto izay natomboka ao amin'ny fokontany Betomendry commune Anadrano dia nahitambokatra sahady omba halatra 300 mahery no efa azo tao anatin'ny ireo kijano nanaovana Savahaho nahiditra anatin'ny valampamonjanana hoe fourrière ao Anadrano izy ireo amin'izao. Raha atao teny tokana angamba ny mahalaza ny ataony ity Général Lelson na hoe gouverneur ny fagatra Sofia ity dia ny hoe tsy mitsitsy izy ary tsy hamela hanjakany ireo mpanao asa ratsy sy ireo mpanao asa andahalo, nohon' izany dia tsy maintsy miasa amin'ny heriny rehetra izy ary mitady amin'ny fomba rehetra mba andravana ireo mpanao asa ratsy indrindra ireo zay mpangala tromby. Ankasitrana bevata, ankasitrana maventy moa ity gouverneur ny fagatra Sofia ity satria tena sambatra ny vahoaka ao amin'ny fagatra Sofia, manana ity ray aman-dreny izay tsy mitsitsy ity, manana ity ray aman-dreny izay tsy mamela ny hasandahalo ahazo fahatra ao amin'ny fagatra Sofia. Ankasitrana izy ary sambatra tokoa ny mponina ao amin'ny fagatra Sofia. Zay ihany koa ny namarana ny videontsika. Ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo rehetra navitany hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka misesisesy ato. Zay fa tsy halavainay ny resaka, tsy maintsy hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory sanatria veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray ao Gaby hoe tsao tsao.